Seny amin'ny tontolon'ny fividianana fa hiditra kosa indray isika eo amin'ny tontolon'ny fampianarana. Nitomboka androany ny fitsarana ny taratasy-panadina ireo mpiadana niatrika ny fanadinam-panjakana faharoa BEPC miisa 720 no mpitsara isaka ny taranja iray eo amin'ny fobe mpitsarana LMA. Ireo taranja efa vita no avy hatrany dia notsaraina nanomboka androany. Nanomboka androany alarobia ny fitsarana ny taratasy-panadina ireo mpiadana niatrika ny fanadinana ara-panjakana faharoa BEPC izay nanomboka tamin'ny alatsinainy teo ary farana ny alakamisy izao. Efa tonga zivona tanteraka ireo mpitsara miisa 720 isaky ny taranja iray ao amin'ny fobe mpitsarana lycée moderne Ampefiloha ka ireo taranja efa vita malagasy, sciences de la vie et de la terre, mathématiques ary frantsay no nanombohan'ny fitsarana. Na dia sady fitoeram-panadinana ny fitoeram-pitsarana izany lycée moderne Ampefiloha dia efa misy ny fandaminana mialoha manoloana izany raha ny nambaran'ny proviseur. Nanomboka ny fitsarana amin'ilay matière efa vita anankiefatra, efa misy izany salina natokanay ho an'ireo na manina andraisana an'ireo correcteur ireo dia efa misy koa ny membre du secrétariat de correction izay manome mizara ny feo an'ny correcteur izay marihana fa ny copie ny ankizy efa misy ny anonymat. Ireo taratasy-panadinana ireo mpiadana avy amin'ny fitoeram-panadinana CEG Ampefiloha, CEG Tsimbazaza, CEG Nosy, ireo sekoly tsy miankina manodidina ary ireo candidat tsy miankina amin'ny sekoly no tsaraina eto amin'ny lycée moderne Ampefiloha. Miisa 7 ireo fitoeram-pitsarana ny taratasy-panadinana ireo mpiadana, miisa 320 sy 7 eto amin'ny farim-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra ary mitotaly 523 ireo mpitsara. Mahakasika ny tambin-karaman'ireo mpampianatra mpitsara ny taona 420 tsy mbola nahazo izany dia efa hivoaka ato ato izany raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Tsy misy hatreto ny olana goavana mahakasika ny fizotry ny fanadinana an-tsoratra BEPC. Seny amin'ny fanasiam-panovoana ny fitantanana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo. Androany no nandray ny asan'ny filoha sy ny procureur de la République eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo. Nosolo ny mpitantana eo anivon'ny tribunaly ambaratonga voalohany eto Antananarivo ka lasa Rakotomandry ny filohan'ny tribunaly ambaratonga voalohany. Taleo anivy ministère fitsarana no andraikitra nisy azy ny lohan'ny fanendrena azy ho filohan'ny tribunaly ambaratonga voalohany eto Antananarivo. Odette Balsama kosa no voatendry ho procureur de la République eo anivon'ny tribunal ambaratonga voalohany eto Antananarivo. Androany izy ireo nanao fianianana ho mariky ny fandraisan'izy ireo ny andraikitra vaovao. Faezaka kosa ny ametraka ny fitsarana ny toerana andray maro aminy. Tsy teo aloha tsy nahavita fa tena nanao tokoa ary nanao ny zavatra fa noho ny fifambiasa toerana dia natao izao. Koa tsodrano makatana amin'ny rehetra ray aman-dreny ny toto na fotsy na andro na masaka ka tolonay fisaorana sy fankasitrahana tony. Temerina aja mantsy tafinareo asany satria anareo voninahitra ka vilitsotra mampakasitrahana izany saotra sy fankasitrahana izany dia tsy kibonina mijoronana tsy sakelinina na voninina fa iantsorinina sy goavina satria afatry ny fo ka natao mahina sy mahinika fianareo rehetra no natsoina tsy nafarikeo no enina tsy nafaritratra na saina tsy nafolatana mamondo. Nanatrika ny lanonana fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny tompon'andraikitra vaovao anivon'ny tribunaly ambaratonga voalohany eto Antananarivo. Ny ministry ny fitsarana no Eline Ramanantena Soa sy ny filohan'ny fitsarana hafa momba lalam-pandrenana Jean-Éric Rakotomandry.